fifaliana ho anay eto amin'ny radio feony manindray ary ny manolotra anao amin'ity alina ity ny andiany fahenina amin'ilay tantara ampitondraina ny lohateny hoe nofoko hono sanganasa ny Simone Menjanahary nandrindra sy nandray feo naina Rakotondranaevo tompona andraikitra sy mpanatontosa Simone no Menjanahary tantara olalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara eto amin'ny radio feony mani Ambositra. Malaka ry zalahy anjaona tanàna reo da hany maty reo ny sasany kosa mandroaka ny omby any amin'ny Valabe izao ihany sika dia ampandray manam-pahefana sy ny mpanao gazety hamoaka ny vaovao. Tena endandray daholy re namako raha gilatsy zay tsy fantatra na mbola velona na tsia. Tena tsy menatry ny vadika marina ny olombelona. So ihany aloha nalaky tafiditra tanatin'ireo omby ireny fa raha tsy zany angamba dia maty teo koa. Fa ny tena mampalahelo ahy dia mahambiny ilay mpiambina mahatoky ingaman-dravamanana tena maty lery. Ny vola lasa ny zalahy ny omby ny roana akany amin'ny Valabe ankoatran'ireo maty nitifitra nahazo azy. Andraso aloha fa ohatra misy olona mandeha ry ambandry izany. Engane mba ho anisan'ireo namako hoe andraso hoe finjeko eny nama. Iza? Tena feon-drakilady zany. Za le ty rakilady lefina e. Tena lefina marina. Tena tsy maty vela ary lefina. Tena tsy maty le rakilady Te iza daholo le tsy namatsika maty ale sy tena malahelo tena malahelo le sary lefina. Aiza tina sy salany io dia ahoana inona ty zany nataotsika ry lefina. Dia avelatsika any ve reny faty namatsika reny. Ka tsy fantako nery zalahy hoe aiza na aiza tsy anana ny atra mihitsy reny ka afaka nao inona lesitsika fa tsika le tsy misy na basy azy tena maty lesitsika. Tena tsy zaka ny saiko lesao mangira le tsy lefina. Manina letsiny dia mifamitako ohatr'izao ny olombelona rakilady. Mangira le tsy lefina. Zay vola lasa ny zalana aloha tsy mampanina hafa. Reto pandikely maty reto ny mampalahelo. Efa nalindro mandry any le sinizesy taleriny hoe asay vovoaka tao daholo na malisany sao dia mbola misy mahery ry zalahy firy le ry daholo. Tena noana le tiawa inona atao ka tsy mety angely ty raha vao mivoaka ny velany any sika e. Raha isopotsiny any maninona aloha ty raha atsona aloha ny deba. Very tamin'ny fanjirana iny rehetra ny telefona koa. Dia inona ty zany no ataotsika ty andalotsika tena grave le anatona tanàna ery dia andeha hoe mba maty ny anoanana ty ka andao ary ndao le tsy lefina. Fa inona no mahamaliky an'izay toy izao patron? Tena ny vadian'le kapiteny Alexandre le finasiny ekipa Andromatona. Tsy mahazava amiko tompoko. Hitako tamin'ny tsindromandry alina fa maty voatifitra daholo raha namatsika nandroaka ny omby. Na i mahambona koa ve? Eny e. Mba hatsarary kosa izany tompoko. Tena mampalahelo. Maninona nefa ny mora mivadika toy izany olombelona ary mahatony. Tamin'ny antso telefona ny fanaovako tamin'ny lefina nefa dia mbona nilaza izy fa nanome vola 20 tapitrisa ariary an zareo mba ho takalo ny fampidirana ny ombitsika ao amin'ilay Valabe. Omby madio sady misy taratasy ara-dalàna fa tsy omby hialatra. Ary lefina manana ahoana? Miantso azy aho fa misaona libra fotsiny telefona. Mety ho latsaka tamin'ny fandrosorana ve sa mety maty voatifitra ihany koa izy? Dia tsy haiko tsondro matony.
Zaho ary miandry izay toromarika aho, ino no ataotsika? Mitady ho zakako tsony zao zavatra mahazoazo zao ry matony. Tena mitady vadika biby zany saiko zany. Na izany aza tompoko, oka ndivika tsara izay tokony atao. Ny zanako tsy hitako, izaho enjehany isan'andro, tena tsy hitako tsony izay petrahana ry matony. Izaho indray niomboko sy ireo mpiara-miasa amiko ty natao volomboka tsy nananana antsy. Niomboko misy dimanjato de mahatsy lasa andrala matanjaka fotsiny. Izay ve de mihevitra fa ho atsy tsony zany mizandro matony. Eny fa na de sisa-mbola velona aza. Tena reraka mihitsy ny saiko ry matony a. Tsy hitako tsony izay ho atao. Ka inona re zany no ataotsika e? Aleo ajanona le fiara fitondratsika. Efa betsaka ny mahafantatra an'iny fa aleo le fiara 4x4 vaovao no viditsika iny no etsika. Ka ho aiza nefa isika e? Tsy maintsy midina an'io tsika zao maraina zao ry matony a. Tsy sarotra be ve zany tompoko? Ka ahoana raha misy mahafantatra any sika? Tsy afaka hijanona am'izao fotsiny tsika. Matahotra angaisy? Tsy hoe matahotra tompoko fa ny ainao mihitsy no ambenako. Omany ny fiara fa tsy maintsy mandeha tsika. Izaho kosa no manano tenako hiaritra an'izay zava-misy any. Eny ary tompoko. Allo? Efa voninareo? Ka izao ary ny toromarika? Efa nisy nandeha anjery an'io valabe io ve anefa aloha? Ay, tsara zany. De izao miandry antso avy ety amiko vao manao fanafianareo. Zay aza matatry nareo fa handefa hery fiaro anareo tsy afany anetsika anareo ahy. Sao adiny fotsiny mitondra ilay misoara menamena rehefa andeha anafika de ho an'izay mitarika eny aloha no manakopakopaka an'io. Zay ary. Allo? Ahoana zandry a? Efa ho iosinareo Tsara zany. Manahoana nefa ny carburant? Efa natao pleine? Eo amin'ny 10 alina eo zay tafiditandro ohatra ka tsy sampony eny an-dalana. Taoko efa fantatry ny olona any atoerana fa kamiontsika mpitondra omby io kamiontsika io. Efa le fohifohy matanjaka iny no entina. Eny ary. Zay fa mifampiantsaintsika rehefa tonga any zay Tokony ho tamin'ny 7 maraina zahay no nialana Antananarivo. Fiara 4x4 vaovao novidino anjanany ty fiara entina ity. Tsy nijanona mihitsy zahay teny an-dalana satria efa nitondra sakafo tato anaty fiara. Monsieur mandrava manana mihaja, manao costard sy cravatte ireny mpanjakany ireny no hitanao amin'ny fekibe eo amin'ny devant à droite n'ilay fiara 4x4 mihaja be ity. Teny an-dalana, na iray aza tsy nisy nanakana ireo mpitandro ny filaminana. Tokony ho tamin'ny 10 alina tany ho any zahay no niditra ny tanàna ny Osy. Vao tena ampidirana zahay de hita ho feno mpitandro ny filaminana ny lalana. Teo vao voasakany zahay. Rehefa nanazava izay atodianay izy de navelan'ireo mpitandro ny filaminana andeha zahay. Tao amin'ny Zamotel izahay toy ny mahazatra no nivantana. Tsy navelany aka efitra hafa fa ireny efitrano natao amin'ny fianakaviana ireny no nalainay. Tsy natoro mihitsy izy na de hitako tena reraka aza. Nanaraka ny fandarana tao amin'ny televiziona news izy. Akory ny akagana ity kapitena nanazava ny zava-misy nandritry ny vaovao nalefan'io televiziona io. Hitatsika izao ny ezaka vita amin'ny tany filaminana, dahalo 20 mahery ny voatifitra, ary omby 500 latsaka no azo. Ireo ombreo amin'izao fotoana izao dia tazomina amin'ny valabe fanaovantsika frera, ary ny dahalo maty kosa dia ambenina manoloana ny tany malalaka. Ho fanajantsika ny zon'olombelona, dia tsy navela ho dorana ireo razan'ireo, fa raha pitsy kosa dia alevina eny am-pasan'ny gadra. Tsy hijanona eo anefa ny ezaka fampandriana fahalemana, fa iroso lavidavitra kokoa. Ka tsy ho atsy dia hidina hanafika ny toerana tao hoe Ambatolahy izahay. Toerana izay hitobiany omby halatra izy io, ary misy toerana anankiray koa any Maroaloka, izay voalaza fa omby Amanarivo ny tazomin'ireo dahalo ireo ao. Miantso ny fiara-miasa amintsika fokon'olona izahay, mba hamora izany asa izany, ary misaotra ny fitondram-panjakana koa izahay, izay manao ny tohana ataony aminay. Eto dia mbola veriko indray
fa kapiteny Arson dia tsisy mihitsy ireo izay mbola hanakorotana ity faritra misy atsika ity. Izay ary fa dia misaotra anareo. Tsy nahitana teny na dia kely aza ingaman-drava-manana. Ny ranomasony rotsaka no tazako avetsy amin'ilay fitaratra manandrify azy. Nompiany tele rehefa vita ny vaovao ary natory izy. Izao ry matony a? Eny tompoko. Aleo sy mijanona ato anatin'ny fiara. Fa aleo no andeha voaka andeha atongotra dia hanatony eny amin'ny toerana handevinana andro namantsika ireo io. Sao dia tsy mety izany tompoko. Na mety na tsy mety aloha dia aloha izay no ataontsika. Eny ary dia inona izany no ataoko? Manaraha fotsiny moramora somary lavidavitra amin'ny fiara be aoriana sy sanatsika mety misy zavatra miseho dia avy dia raisiny sy dia latsika. Eny ary tompoko. Dia nakely mihitsy naiko amin'ity fahasahiana diso tafavoatra ity marina. Nefa ny olona mifanjeo samy te hahita ireo dahalo maty daholo. Ingaman-drava-manana nefa ity tsy taitra mihitsy mandeha anelanelan'izy ireo. Nosoloiny akanjo fanaovana fanatanjahantena indray ireo fitafy eny aminy. Izaho kosa atao anaty fiara manaraka ny zava-misy amin'ny radio. Dia lasa ny saiko hoe raha mba fantatr'ireo olona sy tompona andraikitra ara-panjakan'ireo moa izany fa eto amin'ity tanàna ity manaraka sy maino zavatra rehetra misy eto ny tompon'omby lazaina fa halatry reto sy lehibe andreo lazaina fa dahalo maty ireo dia asa fotsiny. Izao izany dia alevintsika reto razany reto alohan'ny andevinana azy ireo. Sao dia misy fianakaviana manana razana amin'ireo omena lalana izy. Tena malahelo andreto mpiampinako reto andray ilay tsiro mahambiny. Tena reo tsy mibala tao tokoa fantasy. Ry ilay mpiambina mahatoky tsy mba nahitako kle manade kely aza nefa efa 20 taona zao niarahako tamin'izay. Tena mila tady tsy ho zakako misy mahitany sy mivoatra toy izao, mitakosina mivovoka toy izao. Efa mila mangamangana avokoa ny vatanseno ny ainandro. Ry mahambiny tena nahambina ny kizanantsika tokoa sy hatramin'izay nefa ankehitriny dia zao ny afaran'izay. Inona ny mba valopity tsy maintsy ataoko an'izay farany amin'izao ora mafy amiko izao. Matoky isery mahambina fa tsy hamelan'ny sy ho afabaraka eto eny namonjako nay koa azy. Aza matahatra fa tsy maintsy tokako any amin'izay toerana metrako an'izay ry mahambina. Rehefa tsy misy fianakavian'izy ireo ary dia lanjao ireo zalahy dia andeha ateritsika eny amin'ny fasan'ny Giadra. Malaky fa mandrahona mitady ho latsaka lay izany ora izany fa inona ty miampiazakazaka an'sy? Miantso aloha zareo mpiamina valabe moa kapitaine, fa misy manafika hony any. Tio meko anaty telefônina izy ireo. Hallô? Fa misy inona? Ahoana? Misy dahalo maro be manafika maka ny omby? Dia ahoana nefa? Tsy misy maty ny namantsika? Okey. Izao ihany dia andeha hitondra ny rano fort ary Ha! Fa inona koa ty varatra amin'ny lafa-datsaka ty? Tena losy ty Fa inona daholo ary izany? Tena leo mihitsy aloha elana sao dia maty ny varatra eto Sady tsy maintsy mbola navitra ny zalany amin'ny valabe. Allô? Mampiseho ety mbalimbany engena amin'izay nareo, malakilaky. Aingana dia bateau dia ampidirao anaty camion daholo ry razandreo malaky fa raha rotsika amin'izao varan-dasaka sy oran'izao io. Malakilaky nareo. Enja ny dinga aman-drava-manany ity. Tena lasa nandrosotra ndoto daholo ny olona. Lasa maizina vokatry ny varatra sy ny orana ny tanàna ny Iosy. Izy anefa tsy taitra akory miaraka amin'ireo namany mampiditra ireo razana ao anaty camion. Nobatay ny fatiny mahambona ary noroany dia nampidino anaty camion ihany koa. Nasay niaraka tamiko ireo namanay sasany fa izy kosa nandray ny familiana ilay camion.
ary dia namebaiko ny anarana azy izy avy eo lasa nizotra ny anatsimo zahay nandritsy nandotaon'izany dia tsy mbola nijanona mihitsy ny kotrobalany sy ny olana teo amin'ny tanànany Iosy no nilasa zahay. Ohatra mandreo fena-kamion le tsy azany a. Aizako lesy nisy kamion andalo aty a. Sao nisofo mbola tratry ny ako ny balana azo tsika teo. Tena tsy mamitaka mihitsy le zany feo zany a. Tena feona-kamion mihitsy zany. Ka kamion anao inona kely ty zany a? Sa kamion hakaomby ve? Mety ho zany. Sady ratsy diso le tsy fitady tiako a. Ohatra misy lala masaka etsy ambany etsy a. Andao hely ty jerena any. So mba fanavotana ho atsika zany. Hitanse iny tena marina zany le ty. Tena ireny kamion mpitondra omby reny mihitsy iny. Mety hakareo amina lainy zalata amintsika angamby iny. Andao hangy anao sakana nety ambany antsinany nety fa tsy maintsy mandalo eo iny. Andraso aloha. Tena misy fiara 4x4 reny manaraka azy iny le ty. Ny patron le tsiny fa andao sao de tareto a. Andao are. Aleo andrasantsika eto fa eto mahatasana amin'ny fandalovany tsara. Dia inona nefa zany no ataotsika? Rehefa tsiry zalata ritin'ny kapitainy iny dia sakanatsika. Ratsy vendrana le tsisy ko hijanona eo ny alina. Tsy misy mangetsy andramana e. Miomana tsara se fa kely sitra dia ho tonga eto ry zala reny. Tena marina ty raha hijanona eto reny raha lefina. Jerena fandelo fa toy reny mandeha amin'ny goudron reny mihitsy. Izao ary. Ie meno Allah. Rehefa tokony 200 metatra alohan'ny atongavana eto dia andeha zeratsika eny ty vato be ty. Zany zao ny hevitra mety le ty. Nefa ve ho zakatsika roa ve ty? Ao avy dia etsiketsetsika aloha ty. Ao ary hoe. Mafy. Zay. Miandry fotsiny sika. Ka raha avy dia mitivitra atsika ary le rony dia ahoana? Le ty e. Mitsoka namana. Okey ary. Isa. Roa. Telo. Tena mivoadaola aloha zalahy. Fa misy inona tompoko? Tena misy nanaraka tsika. Nisy nanaraka ao na tompoko fa tsy azonay zany. Tsy hitanareo ve vatona zereo aloha tsika io e? Marina zany. Dia ahoana? Ino ataotsika? Avoato aloha ny basika laky ny Covid ry matony. Dia eto aty malaky. Inty ary tompoko. Araisiko ny basim-bolinanareo dia samy mamonjy toerana tsaratsara aloha. Na inona zavatra iseho eto tsy maintsy miady hatramin'ny farany tsika. Tsisy anaika anaovana vonomoka toy izay nataony tamin'ireo namantsika teo intsony. Ka sao dehibe noho ny vitsy azy sika tompoko. Mandehana vonjeo ny fiara. Fa zany dia anatony eny. Izay zany zalahy. Na izany aza mila mailo tsara sika. Raha vao misy zavatra hafa dia miaro lehibe tsika sika. Io fanojanona. Tandre fa mitondra fitaovana mahery vaika ary zalahy zany. Dia iza le tsy olo io? Aiza le tia nalalako an'io? Ary maninona no le rireriny mandroso makaty amintsika? Mampitandrana ny dikan'izany. Milaza fa vonona hiady amintsika ary zalahy. Raha izao fahitako azy zao aloha tsy naman'ilay kapitainy ty. Fa iza ary ty le. Dia ahoana e? Inona zany nataotsika sa hijanona fotsiny amin'izao eto ve? Nefa filana vonjany e no antony nanakanatsika andreo e. Tena disika fa sady tsy naman'ilay kapitainy no tsy dahalo koa. Tena ngamandrava-mana ny olo ty. Ahoana ho elitiry lefina? Tena izy io fa nanova fomba fitafy fotsiny le ry. Tena izy le tsy raklady a. Tena sira amin'izany ve se? Efa tazako nareo lahy io e. Mivoamba tsy famono etsika. Sady tsy mpitandro filaminany zay no tsy dahalo koa. Mivoa fa hitifitra ny aho e. Tsy dahalo koa zahay tompo. Toy lefina. Marina zany. Tena izy io. Lefina. Ise ve iny? Eny tompo. Zahay ty. Fa ahoana lefina? Resy zahay tompo.
Resahay. Voafitaka e. Marina izany tompoko. Tratry ny velam-pandrika izay tsy nisy nahafana ny aro tena tsony. Maty daholo ny olontsika. Tena ifonakire tompoko. Tsy nahary ny olonao ah. Okizay lesilefina. Indrindra ilay mpiamina mahatoky anao. Maty izy. Maty daholo ry namany. Zahay ireo lahy zao sisa ny mba velona. Mitraka aloha e. Tena marina. Mitraka aloha nareo lahy. Marina fa mafisady mangity zao nefa hoy ny fiteny hoe dahalo nangalatra hono ka ny sisa tsy maty no milanjany eny. Zay omby lasan-jalany mbola tsika averiny reny. Ary ny volatsika namitany anareo ka lasa tony vidinainandreo mpiambinako reo. Tsy moramora aminy saran'izany. Na izay vola 20 tapitrisa ry lefina tsy atakaloko naindreo mpiambinako reo mihitsy na ovina na ovina. Aina misolo aina, omby misolo omby ary vola misolo vola. Maninona ny desibalana toy zao ny fiainako? Maninona ny vonoana ny olo-marina? Maninona ihany koa ny mamitaka sy mora mivadika ny olona? Satria hoe dia ety ny fitiavam-bola ny vola. Dia io vola taratasy io dia nandasanareo aina marobe ao anaty kamiao ao. Tsy azaka an'izany ny saiko. Fa na izany andao aloha tsika andeha izy roalahy. Soa nandalo agnay. Andeha tsika andevina andreto may fotsika reto. Tsy mazava amiko tompoko. Iza no alevina? Ro ramatsika maty tamin'ny tifitra omaly ry lefina. Matony a? Ahoana lefina? Fa ahoana ny fomba nazahoanareo ny fatiny zalahy? Mbola ho tsapanao ny herin'ny olona io ry lefina. Efa nisampahany ihany nasehony taminao ry sefo. Na isekoana zany hoe nahatadidy an'izany e. Dia tsy nisy nanakana ve tompoko ianareo? Tantara be zandry zandry a. Tena mistery amiko zandry mahatony. Zareo fa lasa mitomandry ambolony bozakary izy. Ka mafy kosa ny nahazo anareo ry izy roalahy e. Indrindra nahitany fatiny mahambiny. Ba ny tena nitokisa ny bandy kely maty io. Nefa dia izao. Dia inona ny mety ataony amin'izao zavatra miseho izao? Andeha hitondra ireo razandreo any kijany sika. Satria ihany no andevenana azy. Ka mbola tsy lavitra be ve zany? Aza matahotra fa efa misy lalana manapaka any. Andao fataritsika. Aleo miaraka amiko izy roalahy dia ese mandeha miaraka amin'ny matolo ny salovana. Eny tompoko. Andao miakarana izy roalahy tao anaty fiara. Dia izao ny tsarovinareo ao aorianan'izao ramitiza mahavotin'ny ranon'ny tany izao dia mbola isy ny lohataona feno masoandro mibaliza hanamaina azy ka hitondra rivotra mitsoka malefaka hanafana zany tany zany. Marina zany tompoko. Ajanony eto aloha ny fiara zany. Alohan'ny hidirantsika nytiky zanatiry zandry kely dia tsy maintsy misy fombafomba ataoko eto. Ka miangavanareo aloha mba hiandry pitoniana. Eny tompoko. Enjana be zany kijana zany ry lefina. Omby lety zany. Tena marina. Hitako ary tena tsy nahataitra azy mihitsy le omby very tary. Ary misy zavatra hafahafa mihitsy maninona ny ohatra misy toerana roa samihafa zany sa ve tsy marimarika an'izany lahy? Tena very mihitsy aloha raglady saiko tsony zay tsy misy avaratra. Sa ve le tsy tena voantambery-tany sika reo lahy zany? Ohatra lasa mitady vaniny zany ny litiara lifina e. Fa aiza ary ty toerana ty le. Andao miakana tao anaty fiara. Ianareo oloha matony dia atao tony mahazatra ny fidirantsika tao anatin'izay zany. Eny ary tompoko. Hoay li aza ary to misy mpiamina mitrangy iny nefa tsy hitako akory izay mipoirana iny teo. Raglady hitan'izay ve ireo mpiaminareo? Tena hitako mihitsy iny Aza matatronareo lahy fa hidiny kijana sy ny toerana ery daholo zao zavatra hitanareo zao Eny ary tompo. Tena tontolo hafa mihitsy nety misy atsika ty raglady. Na izara mba mametra-panontaniana toy izany ihany koa.
olona hafa mihitsy ty rangahy ty ohatra nisy zavatra nanodidina ny fiaran'ny-taingenantsika izany teo teo ampitany tetezana ny ampitatsika iny dia izao tsika ty anaty alaky ninona izao ka nakaiza izy teo iny niakatra eny ambony iny fa ho aiza ary zareo zany tena mahagaga mihitsy nama zany zavatra hita amin'ny maliko zany rakolady tena ry dady reto tongo reto fa misy inona ary no mitondro kamiao fitondrana omby io ry zareo sady mahampalahelo be ane izy zany sa ve dia nisy zavatra niseho indray tany na mety hoe ny tsy fahitany angamba mampitanondrika azy toy izao tsy androko izany ny andry azy eto ka andeha ho tsenaiko eny izy fa tsy ilay zanany vavely ty iny miazakazaka mitsena azy iny tena izy iny fa tsy hoe tsy hita ve ty sipitily izy indray no mitsenany ray samina vavy tena very mihitsy ary zandry fa inona koa ary ty teny gasy be ty ela letsy ny miainako teto fa tsy mbola nahita fisehony zavatra toy izao aka tena mariny dada matony ahoana izay tompoko tena fionjanako zany miantsoantsoazy zany dada tena fionfelany zany fa ahoana nefa ny nahatongavany taty tena fionjanako zany ny zanako zany hitansehiko fa iny miazakazaka iny tena ny zanako le titiro matony ny zanako fa ahoana ary zany le tena ifilana mariny ty mazakazaka mamony teny ty dada malalako tena ny zanako mariny zanako nifankahita ihany sika ary dada fa inona rehefa loatra izao rehetrarehetra izao filany ka iza foana ny zanako diso azy dada tena diso ka inona nefa aloha ny ilazanao fa diso ianao tsy nanaraka ny teninao tsy mazavamiko zany anaka fa ahoana nilaza tamiko ny tokony hitandremako ianao sady nilaza koa ny verenakody saingy tsy nanaraka an'izany aho fa mbola lasa namonjy ny fotoana ny meny haingo tiana ihany izy zany no nisambotra anao sa nanafina anao fa izy ary lay hoe rafidy iny sy izay matama miatsabe anankiray izay iza tsara hoe filana zany ho azy dada rafidy dia le matama miatsabe iny dia izy zany zao iaingo tiana namanao iny aizy tena tsy hitako izy eny ary tsy maniny zany fa efeto anatrehany dady ianao aoko izay ty ranomasy ty dada fa maninona koa nefa malahelo be toy izao dada efitiny felana efa hitako tokoa ianao saingy malahelo azy satria nahoana ary dada fa maninona reny tsy valinao ny teniko dado mahataolo izy 5 miraha lampiambina ny zanantsika anaka ahoana hoe ry dada tena tsy zakako felana ary mahambina aizy izy dada ho fa maninona kay ny vao mahay milatsaka ny ranomasiny dady maty io izy anaka maty mahambina maty ve mahambina maty izy tsy ry dada tsy mariny zany tsy mino an'izany ka na tsy mino ary ianao na tsy mino azy ianao anaka dia maty izy andehana mandehana jireo anatin'io kamiontsika io vao ny fatiny fa dia naninona loatra rery dado fa nisy inona taty maninona no izy 5 miraha lany niara-maty sa ve misy zavatra fen'ny dadamiko inona nefa nao feniko anao anaka tsy fantatro ry dada mety ho dahalo marina angavo dady io fa inona rezany tena sainy dada nanafika zareo dia zao maty zao ry felana sady tsy dahalo dada ary mbola tsy mieritreritra na dia kely akory azy hanao an'izany asan-dalo zany saingy amin'izao fotoana izao kosa dada saingy amin'izao fotoana izao kosa inona ny tiany dada ho lasaina amin'izany dada fa maninona ny tsy valinao saingy amin'izao fotoana izao kosa zany dia hanomboka anao dahalo dada eny anaka dada fa lasa dala fe dady tena tsy azoko ry dada sa lasa ny verinao zazakely ve sainy dada ka anao kilalao kidahalo asa zay fahitanao atsika mianaka amin'resako izao na izaho ihany ty na ny ferinao zazakely araky ny teninao anaka tsy ry dada
Tsy amelanao anao an'izany ahy. Raha mbola mandray sy mihevitra ho zanako vavy tokana ianao. Zanako ianao e. Dia tsy amelanao anatanteraka an'izany ary dada. Toe-tsaina resy zany. Tsy toe-tsaina nafantarako any dada hatramin'izay. Felana. Mihaino any dada Na inona filazanao amin'izao fotoana izao tokana ny fihevitro tsy maintsy miroso aho anaka. Ka malifaty andreo mpiambinako reo olona tsy maninona ve dia ripaka vonoana tony biby fotsiny. Fa nga tsy mba haina tony hain zareo ny haindreo e. Heny aiko fa marary sy mafy izany. Nefa dia ho tonga amin'izany kosa ve ny eritreritry dada. Mifona re ary dato. Oka mba tsy hamary fa-tsaina vita ratsy tamintsika ianao. Eny ary. Mifona eno fa nareny olona ny tiasa isambotra anao reny zany dia ifonanao amiko io. Hendry dada, ifonako reny. Reraka loatra saiko anaka. Tsy maintsy ikarakara ny fandevenana nisy 500 mirahalahy reo atsika. Efa ho simba ny razana. Raha sitraka dia oka alomba akaina kely sady hibaitra andreo mpiampina sisa ikarakara ny toerana andevenana azy ireo. Mandana kosa ianao midina eny amin'ny fiara miandry eny lefina sy le zandary manameta pelana iny. Lefinao ery dada? Eny miandry koa izy. Eny ary. Raha izay no tany dada fa mety dia aleo any dia eny. Nefa ry dada mba miangavy oka mba hatsindry fo moa dady. Mandehana fa sasany andreo zareo. Miandry anao ary efa aveo Eny ary. Marina tena tsy nisy zavatra noeritreretiko mihitsy ao zavatra triako izao. Na natongavako teto amin'ity lava-batony dady ity sy ny nafahako niala tamin'ny fisamborana natao indrindra mofo ty fisehon-javatra mampalahelo loatra ity. Tena izy roalahy marina mipetraka eo ambody hazo io. Fa inona marina ary ny tena zava-nisy tany Hoay, tena efa mamofona marina izany razana izany ka marina sady tena atao anatin'ity camion ity mihitsy no misy azy. Jereo moa fa dia mbola ireny amin'ny tsimonika amin'ny sisin'ny fiara ireny ny raha sasany. Tena mampalahelo ka. Manao ahoana nareo? Mademoiselle Felana, manao ahoana ianao? Manaja anao mademoiselle. Asa na mba afaka nazava amiko izay tena zava-nisy marina nareo mirahalahy? Fa tsy efa nilazainy raina taminao ve? Tsy niresaka izy. Tsy nilaza ninina izy fa ny ranomasina sy ny alahelo no namesatra ny fony. Mafy tokoa ny nahazo anay mademoiselle. Na izahay ara tompoko amin'izao ohatra ny mitsingevana izany fotsiny ny faheloko ny haiko. Eny, ka tsy maintsy ho tantaranay aminao ihany izany raha tsy miteny taminao izy. Tsy aloha ve mikisaka kely eto sika fa tena mila tsy ho zakako mihitsy izany fofony izany. Izao ny entraketraky ny matanjaka e. Indray mpimaso dia lasa hoe maty ny velona. Ary tsy mba anankiray fa efa ho 500 lahy. Ka raha sitrakareo roalahy dia miangavy mba laza ho amiko izay tena zava-nisy e. Ao fa ho lazaina aminao mademoiselle. Tena tsy manome tsiny any dada ary izy mirahalahy. Tena rariny any dada raha manana izany eritreritra izany kay. Fa ahoana mademoiselle? Ay ve izany ny zava-nisy e. Dia lasa ny daholo izany na ny vola na ny omby. Nefa ireo namantsika maty voatifitra daholo. Eny mademoiselle. Aleo ary mba hiakatra ao anaty camion aloha fa mba hijery farany andreo namany dada ireo. Zakanao ve? Zakako ka. Namanainy ireo e. Niarany korana taminay teto ireo ary olona tena nitokisany dada. Mandahana ary. Andray. Dia izao ve sisy? Potipotika daholo ny vatandry zareo. Miosipotaka sy miosondrady. Tsy misy afantarana azy tsony. Dia aizy mahambina amin'ireto. Tena efa mamofona mihitsy koa reto razany reto.
ity izy. Andrery mahambina. Ry ilay nitokisany dada. Ilay tsy mba nandaza iraka nampanaovina azy. Ry ilay mahery fo tamin'ny lafiny rehetra. Ilay tanindrina tsy mba nivadika tamin'ny fitokisana. Natoky sady natokisany dada ianao ry mahambina. Nefa dia izao sisa nanaovandreo petraketraka anao. Matokisa ianao ry mahambina fa na dia vehivavy aza farafaratsiny. Hitako na voakasika ity tanako ity izay nahavita izao taminao. Mba tsy tenenako hoe faty mivaly faty. Tena maty. Maty tsy miteny tsony ianao ry mahambina. Toy ny mbola tsaroako izay aizy dada namangy anao farany taty. Ny fotoana ny fankahitantsika voalohany no nilasanao tamiko fa mandrakizay dia tsy hivadika amin'ny dada ianao. Raha tsy hainao ny fetra. Nefa dia izao tokoa namitaniraka nampanaoviny dada ianao ary tany nalatsaka ny ainao. Tsy mba nialana nenina akory. Mademoiselle. Mademoiselle. Mafy sana. Andao ary. Andriamanitra. Aoka re izay mariny. Andao nidinataka amin'izay fa sao hiteraka retim-poanao izao ka. Endrizy miralahy. Tsy hanameroka ny raiko ara. Sanatria mikasany amaly faty izy. Izao kosa vety mba ho rariny. Haimbidy angany an'ireo. Tena tsy rariny. Tena tsy rariny mariny. Sady efa inon'izany mahatonga. Tena mafy izao ka. Fa maninona ianao felana? Nijery mifatin'ireo namantsika tao anaty camion tao izy ry mahatony dia io. Oka aloha izay e. Fa izao felana asain'irainao nakatra mamonjy azy na teny manada. Fa za kosa aloha hitarika ny jalam-piambina mpandro reto razany reto. Ndao ary. Dia rehefa vita izany izay ataonareo ry matony dia mba ilazao nondraka ranomanitra amin'ny vatan'izy ireo. Ie, raha vao vitanay ny mampakanjo azy dia antsoika ianao. Mandeha fa efa sasany andro izy e. Andao ry izy rô lahy. Andao ary. Ry mpiaino adjaina. Raha nanaraka tsara ny tantaran'ny Fandravy ianao dia mitovitovy tamin'ny fomba nandevenana ny bary. Ilay miaramila ny dada maty vokatry ny tifitra nahazo azy iny rehefa nirahin'ny dada mimpita afatra maika tamin'ny Josepatsilana izay mbola tany amin'ny mpanafiana izy. Raha nisy nanafika ny tompony dada tamin'izay. Lavabato iray lehibe tsy atafidirana raha tsy olona tokana ihany no nametrahana azy ireo. Malalaka ny ao anatiny. Ary dia ao no ampidirany reto mpiambina ny kitsanan'ny dada izay maty tsy afanamaly ireto. Milahatra manao boribory eo amin'ity lohasaha feno aram-bato manodidina ity izy rehetra. Anisan'izany lefona sy rakilady na ilay zandary voaroka tamin'ny asany. Ary matony izay mijoro ao aorian'ny dada. Eo afovoany kosa ireo nofo mangatsiaka nisy 5 miralahy misarona lamba mainty. Mitanondrika tsy misy miteny na dia iray aza mandritry ny minitra maromaro. Isaky ny mandray fitenena ny dada dia tapaka satria ny ranomasony no mirotsaka. Kenda ny feony. Naverimberiny dada tamin'ny resaka ny fanaovanay fa maty tsy afanamaly ireo namandreo satria na fitaovam-piadiana iray aza tsy mba teny ampelantanan'izy ireo akory. Nanomboka nitolaka ny masoandro.
lasa nanjombona vetivety teo ilay masoandro ny palika nandraraka ny tariny tamin'ity tendrombohitra hafahafa ity. Tendrombohitra iny nofo i mahambiny izay rehefa mitantara tamiko izy. Feom-borikely sy feon'ireo omby mimaha eny amin'ny manodidina no injany mangovongofotry ny alahelo. Tsy fidiny koa angamba, satria lasa ilay mpiambina nahatoky azy ireo. Lasainy dadana laina ny kabosy sy ny koritsana ary ny amponga tapaka. Ny antso tamin'ny feo mahery dada, na dia tsapako aza fa tsy toy ny feony mahazatra izany. Ao anatin'ny mazava no ahitana ny maizina, satria mahatsy hafalamazy ireo namantsika reto. Ao anatin'ny hafaliana ihany koa no atsapahana alahelo, satria ny fifalitsika omaly dia zaro-tomany androany. Ao anatin'ny fahazotoana no ahitana kiviny, satria matimaty foana ny olo-marina ary miriry kosa ny olon-dratsy. Ao anaty fifaliany sasany no ahitana fahariana ho an'ny hafa, satria ny matimaty ny hafa izay namono mifaly amin'ny vidina ny sasany. Ao anatin'ny fotony sy fomandefitra no ahitana fomisendahatra sy fofenatezerana, satria tsy afaka ifandefitra no ny herin'ny vola ka matimaty fotsiny sasany. Ankehitriny ry namako, ao anatin'izao alahelo misy atsika izao no tsy maintsy hizarantsika faliana farany amin'ny reto namantsika reto, satria tsy izao vatana amin'ny lava sy tsy miteny izao rery intsony no hotandidina hirakitra ao am-potsika, fa ifampizarantsika amin'izy ireo amin'izao ora farany eo anantsika amin'izy ireo izao koa ny korana sy ny fifaliana ny rantsika teto hatramin'izay. Hipetraka ao am-potsika mandrakizay izao zava-misy izao. Faty mivaly faty, alahelo mivaly alahelo. Tsy anana fo mangoraka intsony malonda andreo navita ratsy reto namantsika reto. Tapitreto ny fandeferana, mizany eto ny tahotra, ary mivaly eto ihany koa ny fanajana. Aina misolo aina, iaraka amiko nareo sa tsy iaraka? Iaraka! Vonina malifaty andreo namantsika nareo sa tsia? Vonina! Tsy isaraka tsy tena inona iseho? Ie! Aina ny fetsy? Aina! Raiso ary ny bantsonina, raiso ny kabosy de tendreo, alao ny amponga tapaka de kapoy. Ho velo rantsika fa malifaty reto namantsika reto tsika. Ndao iara-mandihy, alefa! Ry mpiaino, tsy haiko izay tantarako aminao ny zava-miseho eto. Toy ireny olona azon-javatra ireny reto olona reto. Ny mihira, ny mandihy, ny mitendry zava-maneno mitendry. Ny varatra amin'izany mirefidrefitra eran'iny. Lasa nivadika biby ve hoy ahy dada sy reto namany reto. Izany ny zava-misy aty anaty ala tsy misy mandre aty. Dia alahelo ireto namany reto izany hoy ahy mipetraka eto ambonin'ity vato ity. Nijanona zareo rehefa tokony minitra maromaro nandihizana. Hita ho tsy vokatry ny fo io dia io fa tereny fo sy ny saina malifaty ny namana fotsiny ihany. Nagaga dia nijanona niaraka tamin'izay koa ny firefidrefitry ny varatra. Ny teny fotsy dia lafy intsony dada, dia nahiditra ireto vatana mangatsiaka an'izy 5 mirahalahy. Ianareo 4 mirahalahy sy sery mahambina, matoria bedanana. Dia nibataina tsirairay ireo razana ary i mahambina no nahiditra farany. Rehefa izany dia samy niditra nijery farany daholo ireo namany sisa velona ary dada nanakatona ilay varavarana koa sy lefiny. Vao vita katona ilay lavabato dia nisavy indray ny lanitra ary nibalika moramora ny masoandro ka orana madinidinika no mipitipitika teny rehetra teny. Indrena lasa nitanjozotra niditra ilay lavabato hafa fipetrahana izy ireo. I dada ety aoriana ary izy 3 mirahalahy kosa nanaraka azy.
dia misaotra tsika rehetra tamin'ny fanatosatsika ny fandevenana iny na dia hita fa navesatra aza ny alahelo krizy menadahy avy dia ohatrany tsaroko maivamaivana ihany satria teo ianareo ny sisa ataontsika izany izao dia izay fomba irenantsika indray ao aorianan'ity faoriana goavana miatra tamintsika ity. Zay eo ihany fa avelantsika ho lasany zareo any ve izany ireo omby ireo? Eno a? Ka inona ary ny sosokevitra avy aminareo mirahalahy e? Mino aho fa mbola tsy lasa lavitra ireny. Ny tena olana ane dia ity sika tsy manana fitaovam-piadiana ity e. Raha ohatra ka voninanao izay anavotana ny ombitsika dia mahita fitaovam-piadiana ao atsika. Ay izany ry dada. Mahita fotsiny hafelana na basy izany na bala. Raha ny fahitako sy ny nanatrehako an'ireny zavatra ireny aloha tompoko dia vonina aho. Hatraty io e, tena vonina koa ny bandy. Na za koa vonina ry dada. Eny ary tsy hitako tsony izay ho tenenina fa dia misaotra anareo amin'izao fifanomezan-toky ataontsika izao fa hery lehibe ho aty koa izao. Na izany aza nefa dia tsy maintsy maka fotoana kely tsika mba iomanana tsara na ara-pitaovana izany na amin'izay fomba ahafahantsika miaro ny tenantsika. Fa na izany aza nefa efa misy basy pleta roa ihany reto azoko omenanareo mirahalahy aloha sao dia misy ilanareo azy. Vao maika tsara izany tompoko. Hatramin'ny nahafantarako anao aloha ringa mandravamanana no efa nahatsapako fa manana ny hery ahafahana manohitra an'ireo olona ireo anao. Izay tetikady ahafahantsika miroso no sisa. Ary ianao ve sefo miangafy indrindra anao mademoiselle, aoka mba tsy atsoina amin'izany anaran'izany tsony a. Tsy mendrika atsony izany fa atso fotsiny hoe rakilaty dia ampy. Eny ary ka ianao ve tsy afaka mpianatra ireo namantsika ireo amin'ny fomba fitazonana basy? Tsy izaho rery fa izay roalahy. Fa ilefina koa ngay fa efa nahavita raharaha miaramila ny tenantsika ary efa mpiambina akaiky ny filoham-pirenena aza teo aloha. Zany ve? Sarotra ny midoka tena mademoiselle Felana. Mazava izany e, ny ataontsika izany izao a dia manangona hery ahafahantsika manohitra an'ireo olona ireo. Ary le eritreretiny dada ho hitantsika eo ihany izay anaka. Fa raha sanatry kosa aloha ka manafika atsika aty amin'ny misy atsika aty zalahy dia miala tsiny aho fa tsy maintsy ady hatramin'ny farantsika. Ka ny tena mety aloha dia tokony hiverina any a Somatamany izay mianaka mba hijerikely ny tanàna any. Ianareo lahy kosa manara-maso fandehanan zavatra rehetra ny osy any. Ka ianao ve afaka matoko fa tsy zavatra miseho any tanàna any? Eno a, dia ahoana ireo ombitsika lasandry zareo ireo ry dada? Efa nisiraka nalefako ihany any akandro ombireo e. Fa iza nefa no ny raha ny dadaka azy e? Eny tokoa tompoko. Aleo hijanona amin'izay aloha antsika mahita azy. Eny ary raha ny mikasika ny foditsika mianaka indray Felana, tanànatsika io tsisy oreseo amin'ny tany izany tsika. Fa na izany aza aleo miaraka ihany tsika tompoko. Rehefa hiditra nambala vaovao izay vao misaraka. Tsy fantatra izay eny an-dalana eniko. Eny ary dia tokony izao riva izao ihany dia mametrapetraka ny zava-drehetritsika. Ary ny kijana izany manakory tompoko? Sarotra ny atafidirany aty izy roalahy. Lavitra ny eletsy aty izany. Sady efa izy mitsena fahafatesana ihany koa raha ohatra ka manandrana anisaka nyity tompitsika ity izy. Efa nazo baiko kiady hatramin'ny farany ireo mpiambina sisa ireo. Eny ary tompoko. Miandry ny raha-pitsy maraina izany sika dia sady mino aho fa raha tena iny madama iny marina no nampisambotra anao mademoiselle Felana dia tsy maintsy haheno vaovao mahakasika izany aho. Marina izany lefina. Satria haito koa moa nareo fa niarany asa. Hitantsika aho izay toyny. Afaka mandeha nareo aloha fa aloha ambakina kely a. Andao ary ho entiko mijerijery ty tanànatsika ity nareo roalahy e. Andao ary mademoiselle. Tena tsy mazava amiko mihitsy monsieur Rafidi ny mikasika ity rahatany soanalika io ity a. Fa ahoana madama? Fa tsy hoe omby hoviditsika ve izany lazaina fantafian-daly izany indray e. Izany misy madama. Ka na izaza ane mba agagy. Ka inona ny tokony agaganao amin'izany? Omby 500 ny fanarana tamin'ny lazainao izany hoe lefina izany. Dia manaova calcul kely mihitsy hoe ianao Rafidi. Ino raisy masinina? Alefa malakilaky ianao afataraiky e. Fiana ary ty ataonao madama? Ka tsy alaiky ny volako very fotsiny izany Rafidi a. Fa nga moa volanao rery no any?
Raisa aloha ny masinina e, ataovy ny kajikajy 500 omby amin'ny enina hetsy ariary. Ohatriny tsy 300 tapitrisa ariary. Marina zany. 1,500 millions izany rafidy. De zarao roa 10 tapitrisa no avance efa lasa niny lefina iny. De very fa 15 millions de francs no andranantsika ny omby anankiray. Zany hoe 500 fois 15 millions. Manome firy zany rafidy a? 150 milliards. Ie ariary. Nefa de manjavona fotsiny ao anatin'izay alina monja. Ka tahoana. Tena tsy rasy zao rafidy a. Manarak'izany, ilay kiala fela efa nataonao samby dokotra iny indray, toa votsy tsy hita koa izay nanjavonany. Zany ve? Io indray aloha de aferany Aingotiana nanao an'iny e. Ka zao no izy rafidy a. Mila fanazavana mikasika ireo omby ireo sy izay nanjavonany a. Faharoa manarak'izay, ilaiko ny verina eto ny voloko efa natao avansa tamin'iny lefina anao iny. Ary fahatelo a, ilaiko zao de zao makaty amiko koa mademoiselle Aingotiana rafidy a. Mianao ve ianao e? Inona no tsy hainoko an'izany? Henoko foana zany. Bon, faites attention rafidy a. Tsy miplaky aminao a. Le Lidie, inona koa ary ny dikan'izao rehetra izao? Aleo mihitsy aloha atso ny lefiny. Fahaizako koa ary le mihinany ny ampahangony iny. Inona ny tokony atao? Sa mikasa ny isoka ny volevazony ve lefiny? Sarotra zany ka. Tsy maintsy hita kosa aloha le rifa iza no anaiky atao toy izao. Miala tsiny fa nampiantonao mademoiselle Aingotiana. Eny tompoko. Mila fanazavana mikasika an'ilay zanaka misy Mandravamanana. Efa reny nambarako taminao reny nafantarako azy madama. Ankoatr'izay tsy de nisy. Zao ry Aingotiana. Eny tompoko. Raha tsy tavaverinao eto amiko io kiala kely io a, de miala tsiny afa tsy maintsy analanao amin'ny toerana misy anao io. Ankoatr'izay koa, nisy niraka nampanaoviko anao tany amin'ity tanàna ny Somatamana ity, nefa de tanapolo foana no entinao miverina aty amiko. Zao madama. Ninona e? Ny mikasika ny hoe tsy maintsy tavaverina eto aminao aloha mademoiselle Felana, tena tsy mazava amiko mihitsy zany tompoko. Efa nampisamboriko izy ary efa tratra. Saingy araky ny henoko de ianao no nanao izay fomba nahafahany nandrositra. Zay vao azoko ny anton'ilay fihetsika nataon'ny dadan'ny Felana tamiko. Ay moka nisy an'izany. Aingotiana, miresaka aminao ne ahy. Tena tsy nanao an'izany madama. Na izany fisamborana izany aza tena tsy misy fantatro mihitsy. Kiala kely dia tsy tia lalan'izany a. Rehefa tsy nanao ndry a, de miverina manao izay azona azy koa. Tena sarotra be amiko zany tompoko. Ka rehefa sarotra de mandini tena retsy a. Zany mihitsy ny fanaratsika. Ary ahoana moa no mikasika ireo mponina tany Somatamana? Tena tsy vitako madama. Nanandrana nidina tany ihany aho fa saika ny aiko ny ala. Ahoana koa ny hamarina an'izany mademoiselle Aingotiana? Ianao anie nitondra mpitandro filaminana tany. Eny tompoko saingy tsy nentina nanao fanelanelanana mihitsy ry zareo. Ha, izay zavatra rehetra mpanaovina anao zany de toy izany daholo. Tsy lasy zany. Angamba tompoko mba tsy hifamitaditsika de aleo aho hiala amin'ity asako ity fa tena tsy vitako. Ha? Moramora zany hoe hiala zany. Tsy misy miala eo retsy a. Nitetiky ny amoaka ny tsy ambarateloko zany. Matokisa ianao madama fa tsy hanao an'izany mihitsy a. Zazakely ahy na tsy misaina toandry ry Aingotiana. Omeko chance farandria mity ho iraka nampanaoviko andry io. Farafaratsiny ndray vitandry. Eny ary tompoko. Fa tsy ela, mazy mandeha andry. Tena ho ratsy endrika eo anatrehana izy mianaka mihitsy raha izany. De ahoana re izay hoy Felana e? Ary mba aiza izy amin'izao? Tena tsy nampoziko kilalao maloto toy izao mihitsy aloha ty asako ty. Tahak'izay ihany janona tamin'ny asako taloha ihany. Milamina tsy misy raorao. Zao ty na ny aiko azy zany ty atahorana. Tena le monsieur Rafidy mihitsy ty anaty fiara ty. Iny fa nijanona.
Ary aiza ary izy izany maika be toy izao. Andraso mihitsy aloha natonako eny. Efa tsy mahita ny madinika intsony izy zany ry mesera fidy a. Mademoiselle Laingitine, vaovao aloha izay elaela tsy niaona an'izay e. Ianao izao no tokony hanam-baovaoko. Ary maika ho aiza izy izany no... Andeha hidina ho an'ny misy ihany aho e. Fa misy inona no andeha hidina any alohan'ny fety? Manahirana izy ty mademoiselle. Misy afera tsy milamina dia tsy maintsy midina kely aloha e. Hijery sy sambotra ny felana indray. Finona no idirako amin'izany? Sady iza moa izany felana izany fa tsy tena tsy fantako. Monsieur Rafidy a, ianao indray ve no anontany aho hoe izy izany felana izany? Nefa dia henoko fa ianao mihitsy no nanakarama mercenaire sambotra azy tamin'ny fihaonana saika taonay roa. Mba hienjana be izany information izany Laingitine. Ampahafantariko anao tompoko fa mpanao gazety no asako teo aloha no izao miara-miasa aminareo izao. Ka inona izany no tianao resahana amiko fa manataraky ny diako e? Anafatra anao fotsiny tompoko hoe aza mijery an'iny zazavavy iny hoe vehivavy ianao. Fa tsy vitanao ny vitan'iny a. Ary eto dia fambarako aminao fa raha kilalao maloto toy izao ny arahantsika dia hisaraka manomboka eto ny lalantsika. Inona nefa ny tenenanao fa kilalao maloto e? Ka izao fikasana isamborana azy mianaka izao e. Ianao nefa nanaiky teo ampidirana fa handray io asanao io e. Ay mo. Sady hanao izay rehetra mpanaovina anao koa e. Ka raha sa ianao dia mivadia aminay fa ianao no akalana solony eny eo dia ho hitanao ny mangidy. Vonona koa ary Monsieur Rafidy a. Angamo tany tsisy lalàna eto. Tany tsisy lalàna. Fa iza nefa ny manao ny lalàna eto e. Izay fa lasa fa tsy resaka amin'izay olona kely aina sy mora mivadika teo anao io. Mba tehanao nefa kely aina. Tsisy ilana azy. Dia tonga eto io ihany e. Dia aiza zao mety hatana ny mibandy iny. Sa tsy aloha ve aloha miaona amin'ny kapiteny Arson e. Toa izay rangano mety dia ho hita io ihany ny tohiny a. Tena tsy mety hitony mihitsy namany saiko sy ny foko raha glady vao manitsaka nyity tanàna ity a. Angamo serery e. Tena te hiaona amin'ireny mpamadika reny mihitsy le tsy azo izany a. Dia inona ny tia sy atongavana amin'izany? Mba hiainona an'izay vaovao faraniko. Ary le baibo natao avance ity izany ahoana? Efa nitransfereko any amin'ny compte-ny deby iny ka. Tena misy fitokisana ny se mihitsy any raha ngahiny izany le tia. Ny fifampitokisana ny tsara indrindra. Efa betsaka ny soa vitany tamika ka tsy izany no ivadiako aminy. Aisy, tsara izany. Ary ny récupération n'io malaza any ahoana? Ie, efa vitako iny ka. Fa maninona ary moa raha mba handehandeha any ivelany any tsika mitsaminy? Tena vao saika hiteny amin'ny lahy mihitsy aho zaoko. Tena tsy haheno vaovao tsika raha vao mienoeno fotsiny atao tanàna ato. Sazy eo mibasy ny se fa sao sendra ny tsy ampozina any tsika. Okey ary. Samy mandesany dia mifampiantso raha vao misy vaovao a. Okey le tsara glady a. Sûr. Dia ahoana tsara hoe mon capitaine? Izany efa nambarako anao izany. Nandritra ny fotoana nany ahoana ireo dahalo ireo tamin'ny vahoaka no nisy antso tonga fa nisy dahalo nanafika indray hono tany amin'ny valabe. Zany ve namatsika totoa be le. Mba hafantatrao ve Monsieur Rafidy fa efa ho 10 lainy ery zalahy nanafika azy tany e. Dia lasa daholo ve ny omby? Ie, lasany. Izany lefiny izany no lehibe ny dahalo nanafika ireo omby ireo. Efa sendrana ihany le ry fa mbola tafaporitsaka ny tsoka. Lefina hoe mon capitaine? Izany aloha no anarany henoko e. Bandiranjanana sady lavabe le ry. Fa inona no mahataitra anao? Efa mba henoko ihany kosa aloha izany anarany izany. Dia ahoana izany no atao? Mbola manara-dia andro zalahy fa ho hitantsika eo ihany e. Manome toky anao izahay fa tsy maintsy azonao io dahalo ray-ndahiny io. Tena mahakely fona azy izany mon capitaine. Aiza tsolo no azahoanareo an'izany? Tsy ho hitantsika eo ihany ve? Ary ireo dahalo maty nataonareo aiza? Efa nalevinay lavidavitry ny tanàna. Fa ny nahagaga dia nisy naka ireo razan'ireo no maraina nandevenana azy.
Tena eto an-tanàna e zany naman'ireo dahalo ireo mon kapitaine? Fa tsy fantatra hoe iza satria tsy misy tandroka. Vao mainka manahirany ity a. Izay angamba aloha monsieur Rafidy fa mbola misy renseignement azo ka andeha jiry kely an'izay aloha. Eny ary moa e. Ka oviana aloha ny miala eto. Tsy hafa miala tia mihitsy raha tsy hita ny marina mikasika ireo omby ireo e. Eny ary. Iza no hiteniny marina aminao hoe monsieur Rafidy? Samy miketrika isika. Fa tsy ilay dahalo antsiona hoe lefina ve io tazako manao solomaso io. Etsy amin'ny bara io. Fa tsy anisany maty ve izany le ry? Miaina amin'ny laminy le ry izany. Tsy mba manana iahy hoe mety hisy hitady. Tena gravy anefa raha tsy maty io bandy io. Any amin'le ry daholo izao ny sekreko a. Inona no ataoko? Antso ranfort ve sa? Miandry an'lahy letsy ry kapitaine mpamadika. Tazako amin'ity solomaso ity lahy na dia mody tsy mijery any amin'ny laza. Eto indray aloha dia tsy misy ho azy lafandrony izany. Aleo aloha mody tsy taitra sao feno naman'le ry ny tanàna. Mba omeko saoma kely eo madama. Eny fa nitsanga le ry ary mikasa ny andositra sa andraso avy dia ambenako etsy amin'ny varavarana etsy. Fa ho aiza ianao Razoky? Tsy mazava amiko izay anton'izany fanontanianao izany a. Asa namody manadino Razoky na tena tsy mahafantatra? Miala tsiny fa tena tsy mahafantatra anao a. Tsy Razoky ve ny dahalo atao hoe lefina? Tsy haiko izany. Sady avy aloha andeha fa mbola maika. Ka tsy afaka mivoaketo Razoky raha tsy mazava e. Asehoy hoe ny karatrao? Tsy nitondra fa any an-trano. Andro atoandro be izao ve dia hitondrana karatra? Miala tsiny fa tsy maintsy voatery hitazona anao ary aho raha tsy afaka ampiseho ny karatrao ianao a. Ka na ianao misava sy manakanahy aza tsy fantatro. Kapitaine Alson, lehibe ny fandriam-pahalemana ety Hiosy. Ay, ianao ny kapitaine Alson? Izano izy. Faly mahafantatra anao ary aho. Avelao amin'izay ary ny bandy andeha fa sasa miandry ny ekipako. Miala tsiny fa efa ela ny tadiavako anao Razoky a. Andeha hiaraka amiko moramora ho any amin'ny birao sa? Atanono ny basy a. Samy manana isika. Marina tsy misy diso izay nambaranao teo. Ilefina tia manoloananao ity kapitaine. Lefina ilay mifampiraharaha taminao tamin'ilay aferan'omby 500 herinandro lasa izay. Ka nanomezako anao ilay vola 20 tapitrisa ariary. Nefa dia nivadika taminay ianao. Iza ny fanaraka amin'izay dahalo e? Ela be izany fa andao. Mbola miteny tsotra aminao aho. Ampitaka no nahafatesanao ireny namako ireny. Fa eto kosa dia ifampitady eto an-tanàna ny Hiosy eto sika. Tsy ho fatinao eto izany intsony aho e. Hamalo izany e lahy. Mon kapitaine, ampitiny moramora mibasinao ary apetrao amin'ny tany. Toy ny namitehanao any lohan'ny namanay no amiteko ny lohanao androany. Ay efa laza dahalo koa e lahy. Mazava ho azy. Rehefa tsy revinareo mibandy a, misy olona mitady foana. Ely izany e, ampidiny ny basinao dia lasa ianao. Mbola tsy anio ny toronao fa amin'ny manaraka. Mazava? Tsy misy ilaina azy e lahy. Tsy maninona izay filazanao azy mon kapitaine. Talohany teo ambany fifehezanao fa izao kosa ny basiko no mibaiko anao. Mazava? Anala ny basinao eo amin'ny namako eo ianao sa tsy anala e. Tsy laninao io fa aza manandrana azy akory ianao. Matoa tsy matinao tamin'ireny fotoana ireny izay nitsamina. Mafy be izay. Mazava izay kapitaine. Aza variana mandany volanay. Tsy mieritreritra ilamitsana tamin'izay nataonareo taminay. Fa mbola ho avy araka ny tenen'ny raglahy teo ny toronao. Amin'izay fotoana izay dia aina misolo aina, vola misolo vola, ary omby misolo omby. Mazava ve? Lasa ianao fa maika izay. Ndao le tsy raglahy a. Ndao le sy ala. Fa lasa dahalo ve izany ny bandy iny le? Aleo izao ihany dia hanao alerta isamborana an'ireny fa ho ratsy ty a. Monsieur Rafidy. Fa to ye izaho mihitsy ty. Ilay niaraka taminao tany amin'ny tanàna Somatamana. Ary vao eo mihitsy aho no nahazo telefonina tamin'ny kapitaine Alson fa lasa nivadika nanao dahalo sy. Tsy raharahako izany e. Raha izany ny version anazy izany.
Fa ely zany monsieur Rafidy fa misy namana te iona aminao tsy ambadika atsy. Inona nefa no hitadiavany a? Bizinombo zanyko. Afaka mitondra ty mpiambina ty any a? Fa anisany manao ratsy koa ve monsieur Rafidy zany no to miay ato zany. Andao fa tsy lao zany sy be resaka eo e. Andao azy. To lefiny. Venary ty mifamitaka sy mifamadiky ty. Tsy ho lava resaka aminao monsieur Rafidy a. Fa izao no izy. Voalohany, aiza ny ombinay. Faharoa, inona ny antony isamboranao an'ilay madimozely felany. Fahatelo sady farany a. Rehefa tianao itony aferatsika dia mila amboarina io kapitenina io. Finona daholo zany la lefina. Efa nentinay niakatra taty ny omby dimanjato. Izay novidianay tany amin'ny monsieur Mandravamanana. Vao tonga tetsy io sy ampidirina ao amin'ilay valabe nefa dia nivadino io kapitenina io zahay. Tena tsy mazava amiko zany. Aleo tantarako azy le tsy razoky a. Izao ny marina monsieur Rafidy a. Ay ve zany no zava-nisy. Ary tena banditsemilay zany io bandy io. Heninao zay marina monsieur Rafidy a. Anjaranao sisa. Saingy dia tsoronay aminao fa tsy afaka miara-miasa aminareo intsony izahay. Izay fomba hahafanay mamoaka ny tsiambaratelonareo amin'ny mpanao gazety zao ny sisa no ataonay. Miaraka amin'ilay madama benareo mpanao bizina maloto iny. Fa teo faty ve le tsy anareo zalahy. Ho aiza eto anefa nareo e. Tsy ampafirindreo namanay efa maty tamin'ny tsy anjariny zany monsieur Rafidy a. Voninao faty zay raha ho amin'ny fahamarinana. Lefina. Mandehana mitsoka fa misy zandary marobe sambotra anareo lahany. Efa hitany ihany koa ty toerana misy anareo ty. Merci akia. Ty nitakalina information nomendrianay teo. Misaotra tompo. Lasa zay monsieur Rafidy a. Efa tafitanay aminao avokoa zany ny afatra rehetra. Mandra-piona anao. Ampitao amin'ilay kapitaine leçon namanareo iny koa. Fa manomboka izao dia efa ampitady sika. Ary izay manenjika anay dia manenjika aloka. Narahanao teo ny andiany fahenina tamin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe nofoko hony. Sanganasa ny Simone Menjanahary. Nolalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara teto amin'ny radio feony Mani Ambositra. Nandrindra sy nandray feo nay narakotondranaevo. Tompon'andraikitra sy nanatontosi Simon no Menjanahary. Amin'ny heriny anio ny fizarana fa 7.